raha fahitana azy teo mafy any zany hoe mianatra anatin'ny trano rava amam-bolana maro ireny ankizy ireny. Mikasika ny fampianarana ambony kosa dia mankalaza ny fahafolo taonany amin'izao fotoana izao ny sampana serasera eny amin'ny université an'Ankatso ka mikarakara ilay hetsika izay nampitondrainy zareo ilay lohateny hoe soa miditra folo taona ho fahatsiarovana izany folo taona izany dia misy tokoa ny hetsika izay ho karakarainy manao ny fanadihadiana mikasika an'izay Jemmy Maradanelina sy Velo Gisla. Ho fanamariana ny fankalazana ny fahafolo taonan'ny mention commun communication, médiation, média et organisation na ny fampiofanana ara-tserasera eny amin'ny anjerimanontolo dia anatanteraka hetsika goavana soa miditra folo taona izay anomboka rapitso dia isy ny varavarana misokatra ary toetra amin'ny zoma izany. Hifarana amin'ny hetsika soa miditra etsy amin'ny kianjan'ny Katimamasina ihany koa izany ny asabotsy voalohan'ny volana oktobra. Mampiavaka sy mampahizy azy ny option tsirairay avy zany. Dia hitazona trano eva ihany koa ireo partenaire miara-miasa amin'ny mention commun anisan'izany ny radio universitaire ny misy ID ihany koa. Dia isy ihany koa exposition photo tafasary no nataonay anarany izany hoe ho raketina an-tsary izay folo taona misy ny sampana serasera izay. Zay no mahakasika le volet porte ouverte. Misy ihany koa ny volet faharoa ny fanolorana vokatra ireo tetikasa nataon'ireo tetikasa nataon'ny mpianatra zany na hoe PTU projet tutoré universitaire. Izy ireo dia ao atao ho présenter ho atolotra en public zany raha pitso dia amin'ny misy ihany koa dia amin'ny zoma misy karazana thème le izy dia ngamba tsy dirako laleto le thème fa misy affiche afaka jerevanao hoe ino avy le thématique dia satria le izy misokatra ho an'ny daholo be dia afaka manatrika daholo ny tsirairay ary tany indrindra ny mpianatra ny professionnel ihany koa efa misy professionnel ny inviténay ihany fa entanay daholo zany izay olona rehetra hoe lina amin'izany ahita hoe ino avy ireo vokatra atao amin'ny mention commun. Manazava ny mahakasika ny fianarana momba ny serasera ny lehiben'ny mention commun. Efa misokatra ny fanoratana anarana hiditra ho taona voalohany ho an'ny sampam-pianarana serasera eny amin'ny anjerimanontolo ary amin'ny fahenina amin'ny volana desambra izao ny daty ny fifaninanana. Hatramin'ny zato ihany anefa no afaka raisin'ny mention commun eny Ankatso sady miankina amin'ny fahaizan'ny mpianatra ihany koa.